Ny Baiboly milaza afaka manana hery sika, afaka manana talenta, afaka manana vokatra, afaka manana zavatra lehibe maro, afaka miaina fandresena amin'ny fiainantsika, ary afaka manana mpanolo-tsaina, mpanampy, mpanelanelana, mpampahery, ilay mpampianatra. Mba misy olona tena te andeha amin'izany ary veto? Za tena te ho fenoina sy ho feno foana hitobaka sy feno tanteraka ny fanamasina. Amen. Ianareo ndika teny hoe hosorana, tsy haiko raha efa zatra ny teny hosorana zany nareo, fa ny Baiboly nilaza hoe Jesosy izy ilay voaositra, ilay iray voaositra. Ao amin'ny Jaona voalohany dia voalaza fa manana ositra sika izay nanosorana antsika rehetra, ary mitoetra ao anatsika zany ositra zany. Le ositra dia ery fiasana zany mampanao antsika anao zavatra, dia mila etsika zany ositra zany, toreny hoe tena sarobidy mihitsy sady manandanja. Fa raha mianatra ny teny ianao hoe ositra, zao tena hevitra zany, ahositra na atambatra tanteraka. Ka raha nositra nareo amin'ny ranomanitra zany, dia raisiko fotsiny zany dia ahositra tanteraka aminareo, mandra-pahatonga nareo manitra tanteraka. Fa tonga dia hoeno ianao na dia lavitra be any aza, fa tonga dia nareo mihitsy lasa ranomanitra. Fa nisaoran'Andriamanitra fa tsy nosorana tamin'izany fotsiny sika, fa tena nosorana tamin'ny fanamasina mihitsy. Efa natambatra ho iray tanteraka amin'ny fanamasina isika. Amen. Fa tena faly manao zany androany, satria ny sasany aminareo zao nanao hoe ny sasany indray zao. Fa mahitsy azy zao ilay karazana tahaka izao hoe nareo any mahatonga anao zany. Amen. Satria tsy ny olona eto ihany zany, fa ny olona tapitrisana izay mijery amin'ny tele ampanantenana, fa tsy mbola manana fahalalana amin'izay zavatra lazaiko akory. Iray amin'ireo antony izay tsy ananantsika traikefa koa ny amin'izany hery sy fanatrehany amin'ny fiainantsika izany, dia noho ny tsy fananantsika izany na tsy fisian'izany ho antsika mihitsy, fa eo ihany koa ny tsy fahaizantsika izay ho atao aminy. Tsy haintsika hoe nahoana ny famoahana izany amin'ny fiainantsika, tsy haintsika hoe ahoana ny iarovana izany, tsy hay hoe ahoana ny fanomezan-danja azy, na manao zavatra eny foana isika izay lazain'ny Baiboly hoe alahelo sy fiafiana ary fanakonana ny fanamasina. Ka ny tiako ampianarina anareo amin'ity herinandro ity dia manandanja ny fanomezana nomen'Andriamanitra anareo, satria raha nateraka indray nareo dia efa manana ny fanamasina. Fa ny fanontaniako aminareo dia hatraiza ny fanamasina izay anananareo? Za raha fa manana mba andehanana ve nareo? Sa tena feno ny fanatanteraka? Mila manomboka mangataka an'Andriamanitra nareo, fenoy ny fanamasina, fenoy. Tsy te azo kely amin'izany fotsiny, fenoy, fa raha mangataka aminy mba hameno anao ianao, dia mila manomana hevitra ivelomany koa ianao zany. Aza mba mitady izay azona kely an' Jesosy ambaravaralaanitra izany fotsiny. Fa sokafy tsara ny fiainanao dia lazao Andriamanitra tsy dia nanako hevitra loatra hoe inona aloha zao. Tsy haiko akory azy hoe miditra amin'ny inona, fa miteny aminao fotsiny aho zao hoe tiako raisinao daholo ny amiko, dia ataovy izay ilaina ataonao eo amin'ny fiainako. Milaza aminareo fa tsy tianao izany nareo, tsy tena te hilaza izany nareo, satria raha vao milaza izany nareo tsy afaka miverina intsony. Fandraisana fanamasina amin'ny fiainanareo tsy resaka fitondrana marika, fa matana ny fananana fihetseham-pona. Hitanareo manao asa soa. Asan'ny apôstôly 2:1-9 fa azo hery nareo amin'ny ilatsahany fanamasina aminareo, ary ho vavolombeloko, ary tsy hanao vavolombelona ihany zany. Re olona za tao anatin'ny komitiny evanjelistra am-piangonanay taloha, tamin'izany mbola ranofo be, tamin'izany fotoana elabe zany. Fa miezaka mivoaka manodidina ny varavaran'olona isan-kerinandro miaraka amin'ireo namana vitsy, dia matoka ihany nareo fa mijorana ambadika zareo, dia zareo ihany mandodona. Farafaratsiny mahatsiaro mahazo izakely ihany fa mba ao anatin'ny groupe sady efa mba nivoaka, dia nizesy tamin'izay afa hoe tao anatin'ny komitiny evanjelistra. Amen, anatin'ny komitiny evanjelistra dia ray ny antompo.
fa za tena zava-doza ao an-trano sy any amin'ny tsisy mahita any an-tranoko any. Tezi-dava sy kizitina foana sady mampiasa olana mpife de mpialina sy tia tena sy mangidy mitsiriritra ary tsy mamela heloka any am-piangonana indray lady. Firy aminareo no tena malala tsara zay lazaiko. Ditanareo zao mahitsara tsy faly amin'izany any efa tsy hitako izay ataoko tamin'izany. Tsy hitako izay nataoko tamin'izany. Tsy mbola takatra fa ayakay mila ny herin'ny fanamasina. Rehefa mirotsaka aminao ny herin'ny fanamasina dia azo hery ianareo. Hery atonga ho vavolombelona fa tsy anao ho vavolombelona. Za manao vavolombelona fotsiny fa tsy nanaherin'ny vavolombelona ny amin'ny fiainako isan'andro ah. Tsy de manao vavolombelona tsony aho zao fa za de vavolombelona. Hoinareo ianao zany tsy miteny olana amin'ny Jesosy mazava ho azy miteny olana mikasika an' Jesosy ah. Fa hitanareo zao hitako fa mila maneho an' Jesosy kokoa amin'ny fiainantsika sika. Mila miain'ilay fiainana sika de mila feno kokoa an' Jesosy. Mila manana ny toetra an' Jesosy sika de ny vokatry ny fanahy. Mila ikoriana ny vokatry ny fanahy sika. Ilay fanomezan-kery tsy takatry ny saina zay mampahery antsika iaina fiainana tahaka an'izany. Asan'ny apôstôly toko 1:9 tiako jerenareo zany fa tena tsara mihitsy. Ary mbola niara-niangona teo aminy sy niara-nihinana taminy izy Jesosy ilay izy teo dia nanome petra azy tsy hiala ao Jerosalema izy aloha fa hiandry. Ny teny fikasana iray izay nolazainy fa efa heninareo nolazaiko. Fa Jaona nanao batisa tamin'ny rano fa andro vitsy aorian'izao dia ho atao batisa amin'ny fanahy masinareo apetraka aminy dia atoro azy. Amen. Hoy izy hoe jereo zao andraso aloha. Miandry aloha. Aza manomboka asa fanompony izany aloha. Aza manao izay voana any izay anaovana ninina akory. Fa andraso ny teny fikasana aloha. Ilay teny fikasana ny amin'ny fanahy masina izay ny marina tonga tamin'ny andro Pentekosta. Zao nanomboka ny latsan'ny fanahy masina tamin'ny andro Pentekosta dia afaka azo ny tsirairay avy amintsika zany. Niza afaka mahazo zany. Vonina meno anao izy sady ampahagaga tanteraka ny fiainanao. Marina zany. Zany hoe afaka mino ve sika zao fa Jesosy tsy maty mba ahatonga antsika ho be sitrapo sy ho ratsy toetra ka anao fotsiny hoe za zany tena tsinitsinina mihitsy za efa tena leo an'izany. Tena tsy haiko fa afaka anao zany ana tsy Jesosy fa zao marina e. Betsaka zao ny olanitra melohan'ny fotoana satria izy jerena to azonareo izy zany 70 taona raha jerena fa to 70 taona satria manany amin'ny tenany faty zany foana. Janono feno fanamasina ianao fa mbola jerena ho tanora foana ianao na de 20 aza tamin'ny ianao vao 70. Jereo ary le asan'ny apôstôly toko 1:9. Jereo ary ty fa azo hery ianareo. Haiko fa manan-kery ho Andriamanitra fa nakany am-piangonana taona maro dia tsy nisy ny teny aho fa afaka mahazo hery koa ah. Ka sao dia mbola tsy nisy ny teny anareo. Fa te hiteny anareo ato amin'ity hevitra ty ah. Sy nareo rehetra mijery amin'ny fahitalavitra manerana ny tany rehetra amin'izao programa voadika amin'ny teny 13 izao ka na ianao any Chine na Rosia na Inde na Afrika afaka manana hery nareo. Tian'Andriamanitra hanana hery nareo iainanareo fiainanareo isan'andro. Ka na dia vesara ny olana maro azy sika dia mbola afaka manandratra ny solotsika sy ny lohantsika dia anao hoe afaka manao izay ilaina ataoko amin'ny alalan'i Kristy ilay mpampahery ahy. Za tsy tapidalaka le zany, za tsy hoe tsisy ivoahana satria Andriamanitra velona ato anatiko mifandraikaka amiko dia izy naneo an'izay ataoko.
fa raha tsy takatsika ny herin'Andriamanitra tsisy hevitra ny mahakristiana dia nahirana tsisy ninina azo atao ilaza zavatra aminareo za tsy mitady zavatra afataoko izany fanomponan'Andriamanitra ny tena zavatra mahafaly indrindra ianao ange afaka ny opitsikilon'Andriamanitra feno fanahy masina isan'andro ao mivavaka hoe Andriamanitra aseho iaza afaka tokandroany mba ho fitahiana ho an'ny olon-kafa aseho iaza afaka anompoko anao jereo fa tsy voatery hijory fotsiny ianao dia hiandry ny famanany olanao eo afaka avelanao hikoriana aminao Andriamanitra mba hanome fampahirezana olona mba hanome fiadanana olona mba hitiavana olona amenonany tsy ampy amin'ny hafa rehefa irotsaka aminareo ny fanahy masina dia ahazo herinareo fahafahana fahombiazana dia fahefana rehefa irotsaka aminareo ny fanahy masina dia ilaza aminareo zao raha ohatra kristianina nareo raha efa nateraka indray dia ny fanahy masina no efa ao aminao fa raha tsy fantatrao izay efa hanananao dia tsy afaka no ampiasainao mihitsy izany ho tahaka ny olona izay manan-karem-behivavy ianao kanefa maty amin'ny fahantrana satria tsy hay ny fomba ampiasana sheka any amin'ny banky fa hanomboka ino ianao fa zany hery zany dia vonina ho anao avy amin'ny fianarana ny fomba fiarana miasa amin'ny fanahy masina eo amin'ny fiainanao ka ty herinandro ty sika dia resaka ny tena mahazava-dehibe izany sy hoe ahoana ny fitarian'ny fanahy ahoana ny fankasitrahana ny fanahy masina ahoana no fandehanana amin'Andriamanitra aloha izay anaovana izany mialohan'ny zavatra rehetra mankany amin'Andriamanitra mitady hery sika mankany mitady fiadanana mankany mitady tolotsaina mankany aminy amin'ny fanampiana izay ilayntsika mankany aminy sika ny amin'ny fahendrena izay ilayntsika rehefa tsy haintsika izay amahany ny olantsika za zao nanana izany tamin'ny volana lasa angamba dia nanana reny to faharirahany reny to tena nale mitampoka izany sady to tsembodratsy reny fa tena tsy haiko mihitsy hoe nisinona tamin'izany fa tena ny fianakaviako ny laza hoe tena mila makany amin'ny dokotera ianao fotsiny te hivavaka momba izany aloha mazava ho azy zareo izany tovy ihany lazaiko azy hitanareo nandany fotoana niaraka tamin'Andriamanitra ary maraina dia nasehonao iny any tsy nety mazava sy tsotra tsy nila fitsapana maro fa tsy tena ny sakafo ara-dalàna mandeha lavitra loatra tsy mihinan-kanina ka rehefa manao zavatra matetika dia lasa noana loatra dia mihinana be dabe amin'izay dia manavesatra ny tovanao amin'izay zany avy eo koa te atory dia mahatsiaro te hitsotsotra eny dia toy ireny voatabia ireny amin'ny alamanontolo ary mizary zany ho anareo ihany mba ilazana fa Andriamanitra manome anareo fahalalana ny amin'ny zava-mitrango eo amin'ny fiainanareo raha mankany amin'ny voalohany nareo aloha dia mety nilaza tamiko izy hoe raha mila mankany amin'ny dokotera zany dia nandeha tany amen za koa nanana tantara hafa tamin'ny lamosiko za efa nanana olana tamin'ny tongotra ka roa taona angamizay nanelingely zany isaky ny mipetraka ka hoe tamin'izany tena mila mankany amin'ny dokotera hitako fa nasehon'Andriamanitra azy tsy ne dia nivery fa mora lamina zany fa isan'ny antony tsy hananantsika fambiazana loatra dia satria isika mitsoaka dia manandrana zavatra any enareo ave sika ny manao drafitra dia tsy tsika ho tahin'Andriamanitra zany zao Andriamanitra tia ny drafitra io drafitra io tsy mila manao drafitra zany sika dia hivavaka amin'Andriamanitra ampiasa an'izany fa mila mivavaka sika aloha dia mijery raha efa manana drafitra Andriamanitra amen re olona milaza aminareo nandoko vola tamin'ny maraina ny vavaka ho any vehivavy mba hanao azy tsara dia nitapahana ny voloko fa tsy tiako fo loatra ka nisangako hitanareo re olona fa zany rehetra zany vavahako daholo azonareo za zany manao izay atakaranareo fa tsy manahirana an'Andriamanitra nareo na dia vavaka ho an'ny karazan-javatra maro azy ary anampy anareo atombo amin'ny fangatahana azy ny amin'izay zavatra ilainareo zany ndao jerena ny Romana 7:9 fa ankehitriny dia efa afaka tamin'ny lalàna sika ireo didy aman-dalàna izay verintsika fa mila rahantsika kanesana eo amin'Andriamanitra fa ankehitriny afaka tamin'ny lalàna sika
efa nitaperina daholo ny fifandraisantsika ny amin'izany satria matiny amin'izay niazona antsika ho babo sika amin'izao dia manompo azy sika tsy amin'ny alahelo-tsoratra ho ambany ny fankatoavany izany fa amin'ny fanavaozam-panahy amin'ny fiainany sika. Aleloia. Zao sika tarian'ny fanamasina. Ny olona zao tia lalandroany hoe hitanareo afaka iverinareo adala raha tianareo fa raha nytaonako aloha tsy miraharatsony afa tsy maninona. Misy ny tombo lehibe hitanareo ny amin'ny ianao lasa tsy ny olona hoe mponina zoky olona. Za sy devy tsy tena antra loatra fa mety tanora aza. Ary hitako hoe raha mahazo fitopolo ianao dia toreny hoe miverindreny fa amin'ny taona ho avy aho 70. Misaotra tao, misaotra e. Zaho adiniko izay zavatra ho lazaiko re olona. Ndra sy vetivety hoe haka fotoana ny anitra, aleo jereko izany raha mbola hiverina hoe. Mampisaotra izany hoe tsy mila miaina ambany lalàna izany sika ka afaka tarihana sy toroy ny fanamasina dia hitanareo androany izao ty azo formula daholo ny rehetra dia dingana amin'izany dia ity dia drafitra teboka 3, drafitra teboka 7. Hitanareo ty sirisy ny zavatra hafa koa. Ohatra hoe sy ahoana no anomboako asa fanompona ary dia hoe ao amin'Andriamanitra tokony antenanareo anomboana an'izany. Tsara koa ny manomboka an'izany satria izy no mpanomboka sy mpamarana izany ary tsy hamarana izay tsy natombony izy. Ary mihoatra no izany koa ty izao amanokana fa mety ho diso fa tsy hanana-koevitra izay ho ataoko fa ny fanamasina no mitarika fa raha tsy maintsy hanao zavatra ianao tsy mila karazan-javatra folo izany teboka ho drafitra. Fanamasina no hitarika sy hanoranao amin'ny dingana rehetra eny an-dalana eny aneo zavatra anao izy ianao manao dingana ka raha misy adinonao izany dia miverina ianao dia manova lalànao tsara koa. Manao dingana ianao fa mety izany dia manao dingana hafa dia mety izany fa dia ho anao sy Andriamanitra izany. Joyce, inona ny lalanao amin'ity? Ahoana ny dingana ny mananao ny hafatrao dia hitanareo tsy mananolana any amin'ny ilazananareo fa tsy tena azo antoka loatra. Dia araka ny hitanareo ny ankamaroany tsy tena manampy loatra ny fanomanana izany satria tsy tena mahavita hatramin'ny atsasak'ireny aza. Fa manomana ihany dia manana izany raha ilaina izany. Ny marina dia manao manodidina reny ihany fa tsy mba tonga mifanaraka amin'izay nandratako azy izany ary mety efa nampianatra zavatra atao rapitso ariva azy izany fa izay atao rapitso dia ho rapitso indray fa izany mitranga rehefa tarian'ny fanamasina ianao toa mampatahotra izany. Hitanareo izany mahatonga ny olona maro tsy tarian'ny fanamasina satria toy ny mampatahotra izany. Tiantsika ho azo zao daholo izany 1, 2, 3, 4, 5, 6. Za tena miezaka mitory. Laza aminareo aho fa miezaka. Avy eo mila maka fotoana vetivety mba hiresana ny amin'ny vokatry ny fanahy sy ny fanomezam-pahasoavana. Niany. Fa ny vokatra izay omeny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaova-tsoa, fahalemem-panahy sy fahononam-po. Aza milaza tsony hoe za tsy manana fahononam-po. Mety ianao no tsy tia hampiasa izany fa raha nateraka indray ianao dia manana fahononam-po ianao. Aza milaza tsony hoe zany kosa aloha tena tafahoatra loatra ho za zany andeha hihoatra ny fefy. Tsia, ny olazainao dia hoe Andriamanitra mampahery ahy anao izay ilaiko atao amin'ny fiainana amin'ny alalan'i Kristy. Amen. Dia misy ihany koa ny fanomezan'ny fanamasina. Dia tsara amiko ny maneho anareo izany satria rahasaiko anareo fotsiny izany dia tsy mbola tena ampy tsara. Ka andao jerena ny Korintiana 2:12. 7:1. Voalohany aloha amin'ny Korintiana 2:12 milaza zany hoe ary ny amin'ny zava-panary rahalahy dia tsy tiako tsy ho fantatrareo ilay fanomezan-kery tsy takatry ny saina.
King James manao hoe tsy fahalalana. Mba azonareo an-tsaina ve ny tsy fahalalan'ny fiangonana maro ny amin'ny fanomezan'ny fanahy masina? Ny any ataontsika dia mifanditra momba izany mihoatra ny miasa amin'ny alalany. Za aloha tsy mba nandre momba ny fanomezan'ny fanahy masina 12 taona natao am-piangonana. Tsy mba nandre momba izany akory aho. Andiny fafito fa samy nampianarina izy rehetra, averintsika rehetra ao anatin'izany aho. Ary izy rehetra dia samy nomena ny fampisehoana ny fanahy, asoa ilay pirofo, ilay fanazavana ara-panahy ny fanahy mba asoa sy ahatsara. Nomena tsirairay ary tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny herin'ny tenena ny afatry ny fahendrena. Firy aminareo ray aman-dreny zao ny mihevitra fa mila ny afatry ny fahendrena matetika ao an'ny zanakao ianao. Ny fanahy masina manome anao zany. Zany vokatry ny fanahy zany tsy azo foana na maniriniry endry. Vokatry ny fanahy dia natao ho an'ny isan'androntsika. Natao ho an'ny mpino rehetra, ho an'ny fiainana isan'andro ary na dia ampino aza dia mety samihafa ny fomba hanomezana izany tsirairay, mety misy manana izany mafy eo amin'ny fiainany. Za zao mino manokana mihitsy fa ireo fanomezana sivy ny fanareo dia vona ho antsika foana isaky ny mila izany sika. Andriamanitra anana izany ikoriana amin'ny fiainantsika raha tena maniry izany sika. Tena mampangina mihitsy rehefa miresaka ireo fanomezan'ireo a. Zany ilaina resantsika izany. Teny fahendrena. Sasany nomena ny teny fahalalana. Mba hainareo ve raha tena manana fandraisana akaiky amin'Andriamanitra nareo? Karaha sendra very zavatra. Mety tsy hainareo aiza nanaovanareo laklean'ny fiarana zao zany mety zavatra hafa. Afaka mijanona vetivety anareo dia manao Andriamanitra afaka mba asehonao ve aiza le izy? Zao ilaza nareo zao mety ho zato isan-jato foana zany fa dia mitranga foana zany. Tena magaga ny zava-mitranga rehefa manomboka miankina amin'Andriamanitra ianao. Ho an'ny sasany miasa fahalalana amin'ny finoana. Fanomezan'ny finoana zany, sika rehetra manana finoana daholo fa misy manana fanomezana ho an'izany izay ho tonga amintsika ka hampanao antsika hanao zavatra izay tsy noantsika akory hoe isika no manao ilay izy. Za tsy nahalala izany taona maro satria tsy natakatra izany fa za sy devy nanangana sy nitondra izao asa fanompony izao dia niaraka tamin'izany ankehitriny tao ambany fanomezan'ny finoana. Nareo ve manan-kevitra na dia kely monja azany amin'izay ilain'izao isam-bolana? Ilazana fa hoe ianao miseho tele amin'ny roapahatelony eto ambonin'ny tany. Zany aloha zao tsy manahirana antsony. Za manana finoana izay men'Andriamanitra rehefa izany no asaina ataoko marina. Fa tsy afaka hitranga indray andro zany fa mila mitomba midiako miaraka taminy fa Andriamanitra no ampanao anao dia avy eo mila mitandrina ianao rehefa manana fanomezan'ny finoana na nitaka izany satria matetika ianao tsy atakatra hoe manina ny rehetra no tsy manao zany. Satria aminao toy ny mory zany. Satria ianao no efa manao zany. Fa tsy ny rehetra no afaka manao izay ataontsika. Ny tsirairay dia afaka manao izay asaina ataony ihany. Amen. Dia mahalala betsaka misy zao sasany aminareo izay eto manao zavatra izay tsy ho vitako mihitsy, tsy hanana ny finoana anaovana izany mihitsy. Tsy hisy hevitra anaovako izany mihitsy. Fa rehefa te hanao zavatra Andriamanitra, eno kely raha te hampanao zavatra anao izy dia izy no hanome anao ny finoana anaovana izany zavatra izany. Avy ianareo.